Tsika vehivavy mihaingo tsara ary indrindra manao fitafy tena manendrika tsara dia manaitra ny olona amin'izay ilay izy satria ilay akanjona manko tsy ho an'ny ato an-trano fa ho an'ny any ivelany. Ny faharoa manarakaraka an'izay mila mahay mandefitra tsy mitahiry lolo-po satria manimba vatana ihany koa motomototra laveny ianao izany ilay manana lolo-po dia ohatrany hoe tsy dia mety loatra izany fa avela hidaboka any izay nanahirana kely dia miditra amin'ny zavatra hafa indray. Dia tsika vehivavy koa mila mahay manjaitra. Eny e, mila mahay manjaitra tsika satria lafo be izany ilay hoenti-manana raha hoe hividy zavatra vita. Ny akanjo anankiray misy raha hetsy mahery. Dia hitako ihany izany hoe tena tombony antsika vehivavy izany mahay manjaitra na dia tsy amin'izay mba tsy mandeha mampanjaitra sady mety tsara ilay izy no dépense ihany koa somary voatsinjotsinjo ihany. Dia izay indray ary tongolasy tongovavy ny masaka azon'atolotra tato anatin'ny fandarana tamin'ity alina ity. Mikorisa moramora ihany koa ny ora rehefa mariny izay jerena mifarany eto ny fiarahantsika ary dia manome fotoana anao indray amin'ny herin'ny 2 jours. Mandra-piona tompoko.